eto no komina Sambavy distrikan'ny Lalangina faritra Matsiatra Ambony. Toerana mamokatra vary sady toeram-pitsangatsanganana ho an'ny mpizahatany ihany koa Sambavy. Misy fiaran-dalamby mampitohy ny Fianarantsoa amin'ny Sambavy mitondra ireny mpizahatany ireny. Nijery akaiky ny fiarovana ny tontolo iainana niaraka tamin'ny birao manohana ny sorotr'asa fambolena sy fiompiana ao anatin'ny Fiangonana Luterana Malagasy tany amin'ny sous-departany afovoany akonjeanay. Efa azo lazaina fa miha-maitso ny tontolo iainana, na dia mbola mitohy mikapa ny ala ihany aza ny olona ataony kitay. Ny zava-misy tsikaritra teo amin'ny komina na Sandratrony dia efa rotsaka azy sisa no andrahoana sakafo. Tsy misy intsony ny azo vaventy. Arak'izany, tsy afa-miala eo ny reny rehefa mahandro sakafo fa eo foana misorona hafa. Raha miazo any ny lalina makany Sambavy iny ianao vao maraina dia tsy latsaky ny 20 ny kalesy mifanena aminao mitondra saribao. Vavy sy lahy no manosika ny kalesy ho an'ny Fianarantsoa. Dia mbola izany foana ve? Inona no iseho afaka fotoana. Iray amin'ny anjara-biriky entin'ny Fiangonana Luterana Malagasy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fanentanana ny olona hampiasa biogaz na entona fandrehitra azo avy amin'ny tainomby na taitsoa. Nahazo ny azy raha Victor eto Sandratrony na dia mbola tsy ampiasa amin'ny entona kolosy. Mahafapo ny teknisiana kosa ny andra-tany. Raha efatra moa ny tanjona misongadantany ambony, ny roa efa vita, fa ny roa ao anatin'ny distrikan'ny Lalangina kosa ho vita tsy ho ela. Teknisiana 5 no nalefa niofana tany Sinina hanatanteraka azy ireto. Misy tetikasa andrana natao taona maromaro izay nampiarina voalohany an'ity teknôlôjia ity teto amintsika. Miezak'izay mamerina an'izay tetikasa izay fa kosa mba hanamafisana olona n'ilay fahaiza-manao dia izay nandefasana an'ireo teknisianantsika nandeha niofana tany Sinina. Fantatsika tsara Sinoa dia anisany havanana amin'ity teknôlôjia fanaovana izay no nahatonga ny fiarahamiasa manokana amin'ny fanatanterahana izao tetikasa izao. Nijery akaiky ny fampiarana ity biogaz ity ary ny teknisianina roa avy amin'ny Amity Foundation avy any Chine ka ny alohany anatanterahana pratika dia nisy aloha ny fiofanana ka sinodapartany 3 no anaovana fampiarana dia ny sodapartany Avaratromania, sodapartany Faradofay ary ity eto amin'ny sodapartany afovoany ity. Solotena 5 avy isaky ny sodapartany 3 no tonga niofana teto. Andiany faharoa ireto raha efa navitany azy kosa ny andiany voalohany. Ampahafantarina azy ireto fa tsy misy ny tombatomba eo amin'ny rehefa rehetra fa hajaina tsakany sy andavany toy izany koa ny fatra ilaina amin'ny fasika sy ny ciment. Hentritra ny teknisianina sinoa izay voalaza fa sangany amin'ny fandrafetana biogaz. Endrika fiarah-miasa manahoana moa no mandrafitra ity biogaz ity izay ny misona norvezianina izay mpiara-miasa amin'ny Fiangonana Luterana Malagasy no tompo marika amin'ny fisian'izy ity. Tetikasa famatsembola fiofanana mahakasika ny biogaz na ny famokarana entona fandrehatra fa tsy milaza hoe hamaso vola hanaparitahana biogaz izy. Saingina be na dia izay aza ny fomba nitondrany azy dia ity zany atao hoe fotoanan'andrana zany ity izay nisian'ilay anaky 10, 3 any Anosy, 3 Vakinakaratra, 4 eto Matsiatra Ambony. Fa rehefa mandeha Soamasara ity dia ho avy zany amin'ny 3 ambin'ny 10 sy 4 arivo metatra ekitra hatramin'ny 5 ambin'ny 10 sy 4 arivo dia hisy biogaz 500 isa tahaka ity aparitaka eran'ny Madagasikara. Ary amin'ny maha projet na tetikasa fiofanana azy dia hanasana olona ny fananganana an'ireo ka ilay olona asaina hiofana momba ny fandrafetana ity resaka tetikasa biogaz ity. Raha efa mandeha avokoa ny afo amin'ny toerana roa dia ny ao Sandratrony sy ny ao Andranovorovata dia ny eto Sambavy kosa no antsoina hoe champ école na sekoly fampiarana izay ny teknisianina sy ny mpiofana no hanangana azy arak'izao anazavan'ny teknisianina azy izao. Dia hitantsika voalohany dia fangadiana ny tany fanaovana trasy lavaka zany ny kinambara eto zany tena biogaz any amin'ny 10 metra kibo. Dia ny fangadiana ny tany zany rehefa vita ny trasy azy dia any amin'ny 3 metra any ny diamètre ny tany adiana alana tao ary ny diamètre ny molina tsofoka ao amin'izay rehefa avy eo 2 metra
86 zay ny diamètre ny alalany lavaka moa zany dia mitsara aloha zany reo molona reo dia ny molona voalohany manaraka ny rindrina 1 mètre ny halavany ary eo amin'ny 50 centimètre eo zany ny sakany. Ny fomba nandaminana ny asa dia samy mandray anjara avokoa ny mpiovana rehetra. Eo amin'ny fametrahana ny molona zao hitantsika izao. Ny teknisianina nazo fiofanana hatrany no mitarika. Manaramaso kosa ny sinoa izay mitondra fanatsarana hatrany amin'izay hitany fa tsy mety. Fatorana amin'ny tarby ny molona mba hifandray tsara. Ianarana koa ny fandrafetana ny briky ao amin'ny rejet na ny fivoahan'ny faikalany hery. Toy izany koa ny fanaovana ny beton. Ireo rehetra ireo no ifandrombonana eto ka ny andro voalohany raha toa ka efa vita mialoha ny lavaka dia azo antoka fa hahavitany 2/3 ny asa izy 5 mirahalahy. Ity fantsona ity kosa no mitondra ny fahana mankao amin'ny lavaka. Ity miendrika volant eo amin'ny lohany ity kosa no hitondra ny molona ampiasaina amin'ny dôme. Amin'ny maha andrana ny biogaz folo tsy maintsy tanterahana amin'ity taona ity dia anisany nahazo fiofanana koa ny mpahazo tombotsoa toy izao indray ny fepetra amin'ny fametrahana ny molona ampiasaina amin'ny dôme. Molona ambony indray ny atao hoe dôme dia eo amin'ny 1 mètre 35 eo ny halavan'ny fiolahany dôme. Dia ny sakany indray koa ny ary amin'ny vodiny ambany manaraka ny levaria ambany eo amin'ny 50 centimètre izany. Dia ny ary amin'ny lohany ambony eo amin'ny 10 centimètre. Dia izay zany hoe apetraka ao zany ireo molona ireo rehefa vady ny lavaka any amin'ny rejet sy ny lavaka sy ny digester dia hiditra ao ny molona dia avy ao manao ny coulage. Dia ny coulage eo amin'ny 7 centimètre eo ny atevin'ny béton manaraka ny rindrina fa 10 centimètre kosa ny ao amin'ny dôme. Dia rehefa vita izay dia asina barbotinina zany ny tapo-dôme. Zavatra maro no ianarana eto. Ny tena zava-dehibe dia ny finiavan'ny tsirairay ka mahatonga farisihana na dia mila hery aza ny asa atao. Araraka eto ambony mety ny beton mialohany hanaovana azy ho malama ahafahana mandraraka barbotinina araka ny voalazan'ny teknisianina tetsy aloha. Ny tanjona dia tsy ahatafiditra rivotra na rano ao anaty lavaka mitahiry gazy. Izany nateviny beton. Dia atao lasa mare be foana dia atao mafimafy. Eto no tena asa satria miankina betsaka amin'ny ateviny beton no azoana antoka fa voatahiry tsara ny entony. Misy ny fomba fikojakojana an'io karazana vilany be io. Ampianarina ny mpahazo tombotsoa ny mahazava-dehibe azy ity. Miasa ny maso, miasa ny sofina, mamantatra hoe fofona inona no mivoaka. Ny tanana koa dia mila mitsapa sao dia mivoaka any amin'ny sy tokony hivoahany ny gazy. Taratra koa amin'ny fandehan'ny afo any amin'ny fatana ny tsy fihatezana mety mitranga. Izany rehetra izany no tsy maintsy hitandremana tsara amin'ny fandrafetana beton eo ambonin'ny dôme. Ireto molona roa farany ireto kosa no asarona an'ilay vilany be. Asa sarotra ny fandrafetana ny biogaz satria amin'ny olana rehetra mety hitranga dia esorina avy ao anaty lavaka daholo ny rano 7,000 litatra sy ny tainombo miaraka aminy satria izay no fatra ampidirina ao. Ka amin'izay fotoana izay raha misy fuite izany hoe misy gazy mivoaka dia lalorana ciment indray mandeha indray ny ao anaty lavaka. Ho an'ity eto sambavy ity izao dia 5 lalorana ny tao anaty lavaka izay vao afa-po ny teknisianina sinoa. Tahak'izao indray ny fomba fanesorana ny molona eo amin'ny sarony. Tsy ho ana moramora satria tsy andrasana ho maina akory ilay molona ao anatiny. Ny molona ety ivelany kosa afaka 3 andro vao esorina. Manao koa sary ny amin'ny tsara ho fantatra mahakasika ny rejet na ny fivoahan'ny faikalany hery. Dia avy eo no ao amin'ny rejet tonga dia manomboka azy satria efa mitsangana ny briky ao amin'ny rejet izay vao manao coulage. Izany hoe fivoahan'ny faikalany hery moa zany atao hoe rejet. Dia rehefa vita izay coulage izay dia maharitra eo amin'ny 3 andro eo. Dia
dia kofrena fanalana ny molona dia rehefa vita ny fanalana molona rehetra jerena ny rehetrarehetra ao anatiny hoe tsara ve tsara aty raha somary ratsiratsy ny fandehany dia mampiasa am'bekely mampiasa ray fasisinany fa raha tsara kosa izy dia simano be trano no antony koso iny lalitra iny dia eo amin'ny telo tsy maintsy ny telo dia ny manaraka azy nefatra borosy vita zay dia any amin'ny maharitra any amin'ny 3 andro 4 andro any arakaraka an'ilay prise béton hoe mafy tsara rehefa mafy izy dia azo idirana rano amizay dia rehefa tafiditra rano izy moa zany dita hoe miakatra sa tsy miena sa tsy miena ny rano fa alohan'ny atoravana zay dia misy ny reze zay mirefy zay azo atao hoe voro mifandray ao anatin'ny tobon'ny tainomby sy ny rano dia aton'ny fivariana faikalana hely dia nirefiny izy indray 1m50 vita zany izy raha somary miandala tohatra dia 1m50 vita ny nirefiny dia mizara roa izy ao ka ny voalohany dia eo amin'ny 20 centimetatra eo ny voalohany dia ny faharoa koany eo amin'ny 70 centimetatra zay zany 1m50 vita ka ny alalin'izy indray dia 1m65 eo ka hatramin'ny 1m70 zay zany ny halaliny zay ny lafiny teknika zay inona kosa ny mametra hoe tena azo le afo na hoe tena tonga le afo eo amin'ny atafitany afo moa zany dia io fiotrihan'le taimbiby dia rehefa miotrika ny taimbiby raha efa niotrika elaela zany ny taimbiby dia eo amin'ny 5 andro ka hatramin'ny 10 andro any dia efa mahazo ny gazy fa raha hoe tainimboavao mihitsy zany na taikosoa no ahiditra ao dia eo amin'ny raika misy fiotrihana raika amin'ny 20 andro eo vao tonga ny gazy ka eo indray ny gazy dia matetika mbola tsy tena gazy azo an'ity zany dia tsy azo katatra natao hoe metanina dia ny zavatra azo eo zany tsy tonga dia hoe mirehatra daholo fa mbola nisy rivotra kely tao fa ny atreo amin'ny 60% eo zany ny metanina ao anatiny fa misy gazy hafa ihany zany mirehatra fa somary matonga le flamme hoe tsy tena manga fa mena ny sasany mbola eto Sambavy ihany ao amin'ny Vokotany Ambalavao Ivondrona no misy andra Jean-Louis efa vita ny ekipa voalohany tamin'ny mpiofana ny fotodrafitrasa ny andro ny kit ny fandefasana ny afo nisy ny fijerena ny fatran'ny rano sy ny tainomby efa tafiditra ao anaty lavaka ho an'ny sondram-paharitany afovoany zany dia tratra ny tanjona dia ny biogazy efatra ka ny iray any Sandratrony ny iray any Andranovorovato ary ny roa eto Sambavy toy izao ny hafatrafatra avy amin'ny teknisiana ny amin'ny fanantevenana ny fahalalan'izy ireo voalohany indrindra ny amin'ny farany ambany dia le faika faran'izay mavesatra le faika ny tena faran'izay mavesatra dia ny ao ampovoany le misy an'le bibikely karazana bibikely izay mihinana an'le anina mamorona an'le gazy dia ny eo amboniny iny ny rano efa ohatrany hoe rano zany dia ny eo ambony indrindra etrahitanareo fa le mahandro ronono dia misy an'le efitra iny eo ambony dia iny ny eo farany ambony dia raha vao zay zany ny zavatra mitranga dia tsy dia mamokatra gazy tsara ny biodigester anankiray satria raha vao zay ny zavatra mitranga dia le bibikely izay tokony hiasa lasa rakotra n'le zavatra anankiroa eo ambony dia ny gazy tapitapena an'le efitra ronono satria dia ilana amin'izay zany le fifangaroan'le ao anatiny zany tokony tsy marihatra loatra no sady tokony tsy manify loatra fa atoniny dia le atoniny amin'izay iny le nasehony teo iny aronao le izy dia le ingainao amin'izay rehefa avy eo raha vao be loatra zany le manaraka avany ambany dia midika zay fa matevina loatra satria tokony ampiana rano kely hentitra ny fanaraha-maso mba azona vokatra tsara antaona maro no ahafahana mampiasa ny entona azo avy amin'ny tainomby ary tsy isan'andro akory dia ho eo foana ny teknisianina ombienombeny ary dia misy hatrany ny fampianarana mba tsy ho toy ny eto amin'ny ngiabe ny tanàna eto na Sandratrony tsy ampy ny afo ka voatery ho diovina indray ny ao anatin'ny lavaka be satria tsy entina ny fantsona noho ny tsy fampiny rano ny tsara ho fantatra koa dia fadiana ny tongolo gasy ny vovon-tsavony ny tongolo maitso ny tongolo be ny poireau ary ny famonoana bibikely tsy ho latsaka ao anatin'ny lavaka misy ny gazy tokatrano anankiray ary zao ohatra hoe ampasandre izy inona indray ny fepetra tsy maintsy ataon'le tokatrano mba hisy foana le gazy sanandro sanandro
ny fepetra tokony ataony zany dia ny mamahana isan'andro satria raha vao tsy mifahana zany izy io a dia tsy ampy mihitsy ny gasy satria arakaraka ny fahana ataonao no mahabetsaka ny gasy ampiasaina fahana tainomby io fahana tainomby ka ny fatrany tainomby dia eo amin'ny raha maka ray sio anao raha tainomby dia ampiana rano eo amin'ny roa ka hatramin'ny 3 sio arakaraka ny hoe abetsahany hamando ny tainomby zany fa raha mahando be ny tainomby dia eo amin'ny rano 2 sio sisa manapy ny ranony tainomby ray sio fa raha hoe somary maina dia tainomby ray sio a ampiana rano 3 sio zany hoe omby firy eo tsy maintsy anana ny taotsy avy vao afaka mahana biogaz izy faravakely zany arakaraka aloha amin'izay aty amin'ny tantsambo zany matetika dia misy ilay atao hoe fompiana milasa ny alina ihany no apahatra dia raha eo izy zany a tsy latsaka ny omby efatra aloha na inona na inona fa raha omby roa kosa hoe tena midy hatrany ilay omby dia omby roa dia mety ampy amin'ny fianakaviana anankiray ny taim-biby satria ny tainomby zany anankiray a mahatratra ny 10 kilo hoany isaky ny isan'andro biogaz ray zany dia tokony hoe tokantrano misy olona firy ny biogaz ray zany dia toa amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 eo mbola mety sakany biogaz ray zany hoe ny fatana sy ny jiro fatana sy jiro misy dia misy ny fandraisana anjarany mpahazo tombontsoa amin'ny fandrafetana ity foto-drafitrasa famokarana entona fandrehitra ity toy ny vato ny fasika ny biriky ny fafafy kosa izay mpiara-miasa akaiky amin'ny birao manohana ny soritrasa fambolena sy fiompiana eo anivon'ny fiangonana luterana malagasy no anisany nijery fotony ny mombamomba azy ity tany Sinina ary izy ihany koa no mandrindra ny fanatanterahana azy any amin'ny sondaparitany voakasika izany dia ny sondaparitany Avaratsimanỳ, sondaparitany Faradofay ary ny sondaparitany Afovoany. Mbola ny fafafi ihany koa no iandraikitra ny fanentanana ny olona amin'ny ho fandresen-dahatra azy ireo hampiasa ny entona fandrehatra. Raha Jean-Louis roapolo mianatra izy ny eo an-trano raha natsiaro sahirana tamin'ny fitadiavana kitay dia azo lazaina fa afaka manentana ihany koa ny manodidina azy amin'izao fananany entona fandrehitra izao. Isan-kerinandro manano ray sarety amin'ny kitay dia ny azo namboleko tamin'iny efa ao amin'ny 10 taona mahery eo dia efa nitapahana dia rehefa mandinika zany re afaka 10 taona aoriana zao tiany mitapitra mahitsy le hazo dia rehefa nitenenina hoe misy mibiogaz aho izay anisany naharesy lahata voalohany indrindra satria zavatra tena asa be mahitsy ny fakana kitay ato aminay ato tombontsoa lehibe ananako izy dia izao ny fotoana amin'ny fakana kitay samisy ny azo mitomba afaka anaovako zavatra hafa fa tsy atao kitay dia faharoa mihegna zany ny fahasairanana amin'ny resaka fanaovana sakafo fa na dia ny fanambadiana na dia ny ankizy aza dia afaka manao ny asa rehetra satria tsy ho lany andro aosony satria tamin'ny nanao afo kitay dia tamiala eo apatana eo zany milaniny ao dia manorona hafa koa dia misio zay ny zavatra isan'ny zavatra tombontsoa lehibe zany misy mitombony satria afaka miasa aby ny mpianakavy tao aloha zany efa nisy tetikasana rosta ty biogaz ihany le izy fa saingy gaine zany natao anatao dia lasa tsy nateza fa 2 taona fotsiny dia totiky ny tanàna sy ny ranorana ka izaho mitonga zany le biogaz andiro dia tena faly tanteraka na hery vonana misy manateraka aby ny fisidalao fenitresika momba anazy ary lehibe amin'ireo tombontsoa lehibe zany amin'ny fanananareo an'le biogaz le fotoana zany mba tsy handisanana mila kitay dia mba fa malalaka tsara zany le fandrahoana ary faharoan'izay no araky ny bibibitina mampanjakana zany fa hoe ny tontolo iainana zany amin'izao fotoana izao dia efa miasina ka raha ohatra ka tony mba manana antony zany ny akamaroan'le olona mba hitako fa hoe vaovao ny tontolo iainana fa isy ny fandrapahana ala mba ho ara-dalàna ny fiainan'ny natiora rehetra eto isika Madagasikara. Aminao ve ny tantsaha rehetra afaka manao n'izy ity? Raha ohatra ity moa zany sahala amin'ny voalohan'ny andrana natao dia mba zahoana koa hataiza marina fa fantan'ny tantsaha manatanteraka an'ilay aporo raha miaporo benefiseran'ny mpandray tombontsoa zany dia ny fasika sy ny vatokely dia mandavaka ny toerana zay zany no aporo zay fa nefa raha teto amiko zany dia hitako mahafatratra be zany ny vatokely
satria le vakoly tena atao ravenety madinidinika indrindra dia sarosaka manosatra ny tafà zany tena manao azy hoe raha fireo olona efa mpikirakira vato reny tena mahay anazy ka lafolafo ihany sarany. Nampianajana ka hoe radany ary efa mialehibe ankehitriny ka raha mitoy ny fikapana ny ala dia manahy aho ny amin'ny tarana ka everiko fa tsara dia tsara ny rosoana amin'ny fampiasana ny biogazy. Rehefa reraka aho dia voatery le hikapany eto hazo manodidina ny tanànako reto dia misy izany mba tiako hanaovako fanaka io ary holovan'ny zanako amaparany ihany dia voatery aho hanao ny fikasana hanatanteraka ilay biogazy. Ny tombontsoa hitako amin'izany dia tsy sasatra koa ary tsy mivizaka aho amadibady composta ohatran'ny teo aloha fa eo atokotaniko ihany dia efa mahavita composta hanatsarako ny famboleko. Ny zoma 7 Desambra ary amin'ny maha asan'ny fiangonana azy dia notokana tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana nanasana ny fitondram-panjakana ao amin'ny faritra Matsatra ambony ny fotodrafitrasa famokarana entona fandrehatra tao amin'ny vokotany Ambalavohimay kaominina ambanivohitra Andranovorovato. Nalaina tao amin'ny Genesis 2:5 ny teny nanompanana ity asa fiarovana ny tontolo iainana ity. Reharehan'ny faritra iadidiko ty asan'ny fiangonana Luterana Malagasy ity hoy ny lehibe ny faritra izay nampirisika hatrany ny fiarah-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny fiangonana. Ny fiangonana izay nisolo tena ny filohan'ny fiangonana Luterana tamin'izany dia nitony lefitry ny FLM izay filohan'ny sindraparitany afovoany ihany koa. Ho an'ireo mpiara-miasa izay viana ahitana sy angatina ananana dia ny misiona norveziana sy ny Amity Foundation dia samy afapony amin'ny fiarah-miasa. Tetezana mampifandray ny kristianina amin'ny sinina ny asa fampandrosoana sy sosialy ary mpiara-miasa lehibe indrindra aminay ny misiona norveziana ho ihany ny solotena sinoa izay mametraka ny fitokisany aminay. Tombony lehibe ho an'i Madagasikara ho ihany izy ireo ny fiara-miasa toy izao. Avy eo dia nisy ny fitsidihana ny toerana misy ny fotodrafitrasa ka nitondra ny fanazavana ho an'ny vahoaka tamin'izany ny mpandrindra ny BMS Fafy naneo ny fifaliany kosa ny mpiahy dia ny fafafisy-tafo. Araka ny fikendrena azy amin'ny toerana sy ny fandehanany dia tanteraka somatsara izay soran'Andriamanitra satria vita ilay toerana anankiefatra izay misy fiofanana mandeha ara-dalàna ilay biogazy izay nandrasantsika voalohany dia ny eto amin'ny Ngara Daniel mivady eto Andrianavo tany Balavohimay commune Andranovorovato. Tsy azo lavina fa misendra zavatra maro ny mpiofana mahakasika ty biogazy ity. Indray andro ihany anefa no nanao fiofanana. Nisolo tena ny mpiofana 5 mirahalahy i Delphin Michel avy any misondraparitany Faratofay mahakasika ny fisotro ny fiofanana sy ny pratika anatrehany. Efa samy manana vinavina hanangana ho an'ny tenan'izy ireo, inona moa dia maharatsy an'izany. Ny tombontsoa hitako amin'ilay fiofanana dia tena pratikable mihitsy ilay izy satria avita ny fiofanana teoria dia narana fiofanana pratika dia hita zany ny lesona tany amin'ny teoria nampiarina taty amin'ny teorika amin'ny aty amin'ny pratika dia hita fa misy tsy tovizany ihany nefa kosa manaraka ny tokony ho izy. Ampy ve le andro vitsivitsy nanaovana an'ilay pratika? Azo lazaina tsy ampy ihany le izy raha ny tena jerena aloha fa satria mbola mety misy zavatra pitsopitso mety mbola tsy fantatra any anatin'le fisehoany zavatra any. Dia aorianan'ilay fiofanana sy ilay pratika atao eto ary inona ny hevianareo fa miandry anareo any amin'ny sondraparitany izay levinareo? Ny zavatra miandrena ihany dia ny fanatanterahana an'ilay zavatra natao taty ary fanitanana ny olona hanao an'ilay biogazy satria hita fa misy tombontsoa mihitsy ilay izy raha tena jerena. Raha ny fijerinao manokana ve tena azo ny rehetrarehetra ampiarina ve izy io? Raha ny fijeriko manokana aloha dia azo ny rehetrarehetra ampiarina mihitsy izy fa ny somary olana kely fotsiny ohatra ny eny ambony vohitra satria eny ambony vohitra zao tsy dia mety ahitana an'ilay ohatra hoe tainomby sy ilay taikosoa ampiasana an'ilay izy fa angamba any aoriana any angamba mino aho fa afaka miketriketrika ihany dia mety tafodina gazy sahala amin'iny gazy ambotay reny izy raha any farany. Biogazy tontolo iainana ahoana ny heverinao fa fifandraisana?
Ny fort dauphin zao a raha ohatra resaka hazo mijerena resaka ala efa mialany mihitsy zany ny ala efa any amin'ny arbre fruitier zao ny olona manao charbon efa misy fiantraikany be dia be zay ny manga litsi ny zaky efa any ny olona no manao an'le charbon ary hita na any amoron-dranomasina ary any efa hita fa tena hoe fa feno fanaovana charbon daholo ny any amoron-dranomasina any amoron-tsirakany eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana koa resaka déchet mandehandeha zany a dia fa voarin'le biogaz satria ireny déchet reny ihany dia fa azo reny fakofako reny anina reny déchet anina reny dia fa azo ampidirina anatin'le digester dia fa mihodina ao biogaz. Ankoatra ny faraitsan-dahatra nefa dia ao ihany koa ny fandraisana anjara izay somary bebe ihany raha ho an'ny tantsaha. Etsy an-daniny anefa ao ilay ambom-poma olona hoe vitany hafa ve tsy ho vitanay. Ny fahitanao azo ny tantsaha rehetra atao ve izy ity? Ny finoako aloha hatreto ho an'ny akamaroan'ny olona ny zavatra tiany rehefa tiany etanterahana fa raha izy mbola mitara hoe lafo hoe sarotra hoe mety ho marina tokoa zay amin'ny lafo ny amin'ny vanim-potoana sasany fa tsy amin'ny fotoana rehetra. Ohatra raha manao an'ity zany zao raha ny 5 sy 7 hetsy eritreretinay ka fantatry ny olona alohan'ny andro mampahery azy amin'ny asority inona moa dia tena tokony volana raha tena resy ratany amin'ity izy ary ny tombosoany a raha 5 sy 7 hetsy no vadika asika gon charbon firy zay nefa tema-politaona hampiasainy fa zay nefa tsy hanomezana tsiny azy fa mety ny fanazavana an'ity koa zany mety mbola tsy ampy satria hatreto aloha ny etretana azy maro amin'ny tantsaha zany manonofinofon'le hoe biogaz hainombo hoe miresa raha tokoa ve zao tsy hivandy roba ary teto tamin'ny rehetan'ity afo ty voalohany ny olona nahalala ny tantara an'ity satria tena niasa teto dia izay ny azy ny tenena tena raha mahazendagna roba tena tainomby zato isan-jato hay sao dia raha nasiana raha niasa teto mandritra ny fotoana rehetra tainomby tsy mba misy fangaro so miresa zavatra ny-dakozy raha mahazendagna aloha fa ny aloha zany tamby miakany fa mahalala ny raha fandehany rehetrarehetra satria nagnarika ny tetra voalohany ka hatramin'ny farany aho ary ity zany zao nitovy n'ity zao dia zao hisy olona eo amin'ny 5 eo amin'ireo toerana efatra ireo hatsona hanatrika an'ity dia omena fiofanana ao anatin'ny tapakandro ny vadin'izay olona rehetra mahazo biogaz misy vehivavy hatramin'ny 10 farafahakeliny amin'ny faran'ity taon'ity dia asaina omena formation. Inona ny fiofanana omena azy? Fiofanana hoe le fotoana laninao tsy ny lanina kitaitsony sy ny fotoana laninao tsy ny soronana afotsony azonao avadika hanaovana zavatra hafa. Inona le zavatra hafa? Soraty dia saina manoratra tetika azy izy dia indray no iarahana amin'ny fafafizy dia misy fanaraha-maso mba hisy tombontsoa ara-toe-karena sy ara-sosialy ankoatran'le fananana an'le afon-drehatra sy ny jiro. Mahareta fa hanana ny soa hoy ny fitenenana ka na dia misy komponitra aza ny tsirairay ny tanjona dia ny rosoana hatrany amin'ny fiarovana ny ala tsy ho kapaina atao kitay. Tsy ahivona moa fa tarigetra iray imasoan'ny fiangonana luterana malagasy miaraka misoana mpiara-miasa ny fiarovana ny tontolo iainana. Hitantsika eto fa tsy mora ny manao azy na ny fampiasana ny teknika ny fampiarana azy na ihany koa ny fandraisana sy ny fitezana azy avy eo. Tsy mora ihany koa ny fandaniana satria misy zavatra maro izay tsy maintsy karakaraina ary lehibe dia lehibe ny fandraisana anjaran'ny tantsaha amin'izay lafin'izay kanefa hatreto aloha ho an'izay rehetra niresahana dia vonona izy ireo noho ny fahatsapany ny tombontsoa izay ho azy. Ty tetikasa biogaz ty dia anisan'ny fiara-miasa amin'ireo ty mpiara-miasa amintsika no vezana ihany koa izay miara-mahita sy manaiky fa tokony harovana ny tontolo iainana. Dia manara loatra ihany koa zany mitondra misorana ho azy ireo dia indrindra ihany koa manao fanentanana ho an'ny ireo tantsaha ho an'ny taona hafa satria na ny vahiny ary zany dia mahatsapa zao fa tokony fanetahana amin'ny fiarovana tontolo iainantsika dia entanina ny tantsaha mba ho iray anjara fiaina amin'izany ihany koa satria hita sy tsapa fa tsy mora ny fandraisana anjara ny tantsaha izay takiana aminy raha tia azo aty biogaz ty izy kanefa entinay maneho fa zava-dehibe izany fandraisana anjara zany dia manome tanana betsakantsika ny mpiara-miasa amintsika. Mialoha ny tena isarahana dia nisy nijery todika natao ny fampizarana ny traikefa azo entina nijery sahady ny asa mianjy dia ny biogaz 700 amin'ny taona 2014. Samy afa-po na ny mpiofana na ny mpampiofana ary samy naneho fahavononana hanabe voho ny sondam-paritany ny aveny. Miara-miasa masoa zavatra rehetra raha sahambavy moa no tenenina dia ao an-tsana avy hatrany ny dite sahambavy
nandritra ny 3 andro ny asana tao sambavy ary dia nisy ny fotoana fohy na ahafahana nitsidika ny orinasa. Manana voly dite eo amin'ny 20 sy 200 hektara ny orinasa ary mpiasa 400 no miasa ao. Fidiram-bola ho an'ny tantsaha any an-toerana ny fambolena dite. Ny afara tamin'ny fanandramana moa ny fotoana teto. Dia manao fotoana aminao amin'ny akondianay manaraka indray.